Nipetraka tany Madagasikara aho nanomboka tamin'ny taona 2007 ka hatramin'ny 2014. Soa ihany fa tsy mipetraka any Madagasikara intsony aho amin'izao fotoana izao, satria fantatro fa ho enjehana aho noho ny zavatra ho taneniko momba anjy rajoelina amin'ity video ity. Fantatrareo fa nisy ny krizy nanomboka tamin'ny 2009, fa be dia be aminareo izay hifidy amin'ity izay mbola kely tamin'ny 2009 dia tantaraiko ny zavatra hitako tamin'izay fotoan'izay. Marina fa nisy ady politika tamin'ny anjy rajoelina sy makravalomanana dia tsy diriko loatra izay ady politika izay fa ny zava-nitranga no tiako resahana. Marina aloha fa nisy zavatra nataony makravalomanana izay nataony mba hanararoatra ny toerana isanazy amin'ny maha-presidentana azy. Dia nanana fahavalo be dia be izy. Niaro ny tontolo iainana izy. Dia nitarina ny parc national fa ny olona izay nanondrana bois de rose tsy tianjareo izany. Nanintana mpamantsy vola vaovao be dia be avy amin'ny États-Unis sy avy amin'ny firenena maro samihafa dia tsy tian'ny Frantsay izany. Nampidina ny vidina sakafo ny makravalomanana fa nanana concurrent be dia be izy dia tsy tianareo izany satria ny anazy mora dia lasa anay aminazy daholo ny mpanjifa rehetra dia lasa be fahavalo izy. Ary ny zavatra anankiray koa izay nataony marika nakelezany ny budget any miaramila dia tena tsy tia ny miaramila izay. Dia izay ho anisan'ny zavatra izay nahatonga ny kapsat nanampy anjy rajoelina tamin'ny fanonganam-panjakana. Fa tohiziko ny resaka inona ny zava-nitranga tamin'ny 2009. Nanomboka ny grevy tamin'ny kianjy 13 Mai andry tamin'ny farany taona 2008. Ary navelan'ny marika niangona izy sy ny pombany satria République démocratique Madagasikara mananjo ny grevy daholo ny vahoaka. Fa kosa vao nanomboka namporisika ny vahoaka hanongana ny fanjakana rajoelina dia nakato ny fanjakana viva. Inona no nataony andry tamin'izany? Nodorany ny radio any Ravalomanana, fa tsy izay ihany nataony. Nodorany ihany koa ny radio nasional malagasy sy ny télé nasional malagasy. Aza adino fa nodorany pombany andry ihany koa ny orinasan'ny vahiny marobe, izay nahatonga ny vahiny nitsoaka Madagasikara ary ny fikatony orinasa be dia be. Malagasy amin'alina no very asa tamin'izay. Olona tsy manaja ason'olona rajoelina. Tsy tsara ho ny ekonomia izy. Taoriany ny fanonganam-panjakana izay nataony andry niaraka tamin'ny kapsat tamin'ny février 2009 dia tsy afaka ny grevy intsony ny vahoaka. Rehefa niezaka ny grevy tamin'ny kianjy 13 Mai ny pombany marika dia nalefa ny rajoelina ny mpitandrim-pilaminana nampiasa bomba mandatsa-dranomaso sy balina fotsy nandroaka ny olona. Nofefeny mihitsy ny kianjy 13 Mai ary mbola mifefy hatramin'izao fotoan'izao ny kianjy 13 Mai. Azafady hitanareo fa mihetsika be ny foko amin'ity zavatra ity. Olona tsy manaja zo ny olombelona rajoelina. Olona tsy manaja demokrasia izy. Ny olona tsy afaka ny grevy tamin'ny kianjy 13 Mai dia lasa ny grevy tao Mahamasina indray izy ireo. Ary nalefa ananjy indray ny mpitandram-pilaminana. Nipetraka tao Mahamasina aho tamin'izay fotoan'izay. Ary be dia be ny olona maty tamin'ny balina fotsy. Tena tsy balina fotsy izany ny ankabetsahany ampiasaina tamin'izay fotoan'izay. Hitany masoko mihitsy ilay izy, nefa tsy nivoaka gazety ilay izy. Olona tsy manaja fahafahany mpanao gazety rajoelina, sady tsy manaja fiainan'ny malagasy izy. Ahoana ity? Ty manaraka ity, tamin'ny andry rajoelina nanao ny fanonganam-panjakana ho izy ianareo tsy tia marika dia noho izany nandroaka anazy ary izao hanampy anareo hanao fifidianana madio atoato. Tamin'izay fotoan'izay tamin'ny 2009 tokony efa hisy fifidianana tamin'ny taona 2011. Nefa tsy nitranga ho izy ataontsika mialoha ataontsika amin'ny 2010 ny fifidianana. Nefa tonga ny 2010 tsy nisy fifidianana. Tonga 2011 tokony hisy ny fifidianana nefa tsy nisy. Fa ahoana tsy nahandry izy. Afaka niandry roa taona fotsiny izy dia tsy nisy krizy
izay naharitra saika 10 taona teto Madagasikara. Olona tsy manana faharetana rajoelina, olona tsy mahay mitsinjo ny hoavy izy. Fa ahoana nahimotra 3 taona 3 taona zany fifidianana tamin'izany. Tsy ampy taona nilatsaka ho filoha rajoelina. 430 taona ihany izy tamin'izay fotoan'izay, nefa tamin'izay fotoan'izay tsy maintsy feno 40 taona ianao vao afaka hilatsaka ho filoha. Dia inona no zavatra nataon'ny rajoelina? Novainy ny lalam-panorenana mba ahafahany hilatsaka ho filoha. Olona tsy manaja fomba rajoelina, tsy manaja ny lalam-panorenana izy. Hoy ny razambe malagasy, ny bainga no vavolombelon'ny mpiasa. Dia manontany ianareo aho, inona no vavolombelon'ny, inona no baingany rajoelina? Tamin'ny fotoana fitondrany rava ny demokrasia, nitsahatra daholo ny fanampiana avy tany ivelany noho ny coup d'état izay nataony. Dia tsara ho fantatrareo fa ansasany budget nasional avy amin'ny fanampiana avy any ivelany. Nefa nataony rajoelina ny zavatra nataony. Dia tohizana 4 taona itateza-mita na dia tsy nisy ny fanampiana avy tany ivelany, izy ireo ataovy mialoha ny fifidianana manaraka dia averanay daholo ny famatsiana. Nefa tsy nety izy satria tsy afaka nilatsaka izy tamin'izay. Dia simba daholo ny tontolo iainana zao any Madagasikara. Nanondrana boîte de rose be dia be anjo rajoelina tany Chine satria tsy nahazo vola avy tany ivelany dia tsy maintsy kapaina ny ala dia simba ny tontolo iainana. Nitsoaka daholo ny mpamatsy vola vahiny, zao efa ho 10 taona taty aoriana vao manomboka miverina tsikelikely ny mpamatsy vola. Dia fantatrareo ihany koa fa niakatra be ny vidina sakafo noho ny krizy. Dia avy aiza zany ny krizy? Avy amin'ny anjo rajoelina ny krizy. Dia manontany ianareo aho, iza amin'izy roa lahy no manohana kokoa demokrasia? Iza amin'izy roa lahy no mampandroso kokoa ny ekônomia? Tsy tonga lafatra ravalomanana, ekeko izay, fa tsara lavitra ho any tanindrazana makiravalmanana no anjo rajoelina. Miangavy ianareo hitsinjo ny hoavy. Aoka tsy voafitaka isika fidio ny laharana 520. Misaotra tompoko.